Manomboka andiny voalohany a, rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'ny Ava ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama fa izao no ampianganao sy valim-pite lehibe indrindra manao. Any hoe aza matahotra fa tena izany tena aza zany ny valim-pitenao zay. Evakitsika aiza re zany andiny fafito. Ary hoy Ava taminy, izao no Ava izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny oran'ny Kaldiana mba homeko anao ty tany ity holovanao. Ka io tany io tamin'izay ny tany Israel amin'izao tsika miteny zao taona izy zany. Ary hoy izy Ava tompo, ahoana moa nafantarako fandovan'ity aho. Dia misy zatra natao moa zany teo fa tsy dia hidirantsika fa nanava fotoana. Dia ao amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Ary hoy Ava tamin'ny Abrahama, ako fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any izy ka ampahoriana 700 taona. Zay. Fa izany fihena zany kosa izay hotopony dia hotsaraiko ary rehefa afaka izany dia voaka izy ka mitondra rem-behivava. Zay. Eto zany teny dia hoe ozy dada Ava mantsy ny Abrahama hoe ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any. Zany hoe lasa andevo zany ra zareo koa. Ka io le taranak'Israely io izay andevo tany Egypta nandritry ny 700 taona teo eo zany. Araka an'io teny io. Dia aiza ary io tany io? Dia mbola nomena zany io tany hoe io tany io dia tsy aiza fa io Israel amin'izao tsika miteny zao eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary io le mampiady ny arabo palestiniana sy ny israeliana ary mahatonga ny sary mampiady foana ny any amin'ny fahatsimo ihany ireo mandrak'izao. Avaketsika Genesis 15-18 et 19 ary ny 20 hatramin'ny 21. Tamin'izany andro izany Ava nanao fanakina tamin'ny Abrahama ka hanao hoe ny taranakao rehefa nomeko an'ity tany ity hatrany amin'ny ony Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrate dia ny Kenita sy ny Kenezita sy ny Kadmonita ary ny Hitita sy ny Perezita sy ny Refita ary ny Amorita ary ny Kananita sy ny Girgasita dia ny Jebusita ihany koa zany. Io zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny taranakao nomeko an'ity tany ity. Mazava zany fa ny taranaka andovan'ny tany menan'ny Abrahama zany dia izay ho tonga ao ary ho andevojina mandritry ny 700 taona izy. Dia tsy iza tokoa nefa no natanteraka an'izany teny izany fa zavadinindra fa i Mose sy ny Israeliana. Fa i Mose no nitondra ny zareo nivoaka tao Egypta araka ny tantara ao amin'ny Sefer Torany Jiosy. Zany hoe tanteraka zany ny tenin'ny dada Ava fa ny tompon'ny tany Kanana dia nitaraniki Abrahama tary amin'ny Israel. Zay ny voandro Mose ary ny Israeliana amin'izao tsika miteny soa no mipetraka ao Israel ary izy ny tompon'ny tany saingy mbola hidivana foana moa le tany manaraka androany mba tanteraka ny teny hoe ho ataoko vato mavesatra ho an'izao tontolo zao io Israel io dia ny firena rehetra manodidina azy. Tanteraka atao rehetra ny amin'ny tenin'ny mpaminana ny Israeliana. Ny tena misaviritaka zao tontolo zao ny historan'ny Israel io satria tsy mety milamina mihitsy ny arabo sy ny Israeliana miady manaraka androany. Hatra tsy voa androany hoe fa hatramy ela be mbola tenin'ny dada Ava daholo no mahatonga an'izany. Zareo tsisy afaka miala amin'io dada Ava io zany mihitsy ny teny daholo io tanteraka io. Ary eo anatin'ny Sefer Torany Jiosy le tanteraka nefa. Eo ataoko vato mavesatra ho anareo ro jerevantsika ary ny bokin'ny Zakaria. Zakaria 12 mpaminy any Israeliana zany. Eo ataoko vato mavesatra ho any firenena manodidina mihitsy io Israel io ary ataoko maratra dia maratra izay mivesatra anazy. Rehefa antsika zay io entre parenthèse kely ao bokin'ny iza moa Zakaria 12 no andiny voalohany. Noka beketsika teny faminaniana avy tamin'ny Avany amin'ny Israely hoy Ava izay mamelatra ny lanitra sy amin'ny fandrenany tary mamorona ny fanahiny olona ao anatiny. Izy io mihitsy zany mamorona ny fananao mipetraka ao anatinao ao.
ino izao anao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena manodidina. Kapoaka zany zany tena hoe zavatra kapoaka zany moa tsy miteny frantsay hoe coupe, misy zava-doza ao anatiny eo. Mampiraikiraiky zany hoe tahaka ny olona mamy mihitsy ny tratrany dika zay, miraikiraiky mihitsy. Ary Joda koa dia hiaran'izany amnaovana fahirano azy dia farana any Jerosalema zany, zany hoe vodaholy ny Israeliana rehetra hatrany amin'ny Joda zany. 7 ary amin'izany andro zany dia Jerosalema ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka ratra dia ratra izay mivesatra azy ary ho tafango ny amely azy ny firenena. Dia hitantsika amin'izay zao ny problèmen'ny Israeliana amin'izao miteny zao apetraka amintsika hoe tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra Abrahama io satria miatra foana ny teniny. Ary ny anarana zao ampianariko antsika zao hoe Iavano anarana. Zay ny anarana marina. Ary zay le mahafaka amin'ny fahotana. Mazava ho azy zay. Dia ndao reo jevantsika le teny hoe i Moshe nanao an'io zavatra io. I Moshe no nitondra azy ireo niala avy tany Egypta araka ny soratra masina zany. Zay ho jerevantsika io tiany koa. Ndao reo vakitsika daholo ny teny hoe i Moshe no nitondra azy ireo nivoaka zany. Ka rehefa fantatsika fa i Moshe ilay nitondra azy nivoaka tokoa, ary tanteraka daholo le hoe tsy ny sinoa ny andevona ny Exodus indray no vakitsika. Exodus toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 17 Exodus 4 Exodus 4 Exodus 4 izy ary nentiny Moshe teny an-tanany gagana rehetra ireo izay nataoko teo anatrehany Farao, fa izao andeha namafy ny fony ka tsy andefa ny olona mihitsy izy, ka lazao amin'ny Farao hoe izao ny lazainy avà zanako lahy matoa Israely, koa efa nolazaiko taminao hoe alefa soarany zanako mba hanompo ahy, fa efa nandatsy alefa azy ianao, ko ino zao hamono ny zanako lahy matoa. Zay eto zany le teny dia hoe i Moshe mihitsy zany voahiraka hamoaka ny zanak'Israely hiala avy Egypta. Io zany izy fa zareo marina le andivo, zareo le andivo efa-jato taona. Noho izany zany ny taranaka mitondra n'ity fitahiana Andriamanitra ity araka amin'ny bokin'ny Sefer Torah Jios izay original dia ny taranak'i Abrahama tary amin'ny misy an'i Moshe. Ka raha vao manaiky amin'ny Moshe anao dia tsy maintsy manaiky an'izany, tsy azo lavina. Raha zany dia lavinao Moshe. Nefa Moshe sy Abrahama ny ara ny antso Andriamanitra anankiray Iavanina tso dia tsy azonao lavina io zany. Fa raha vao mandamy Moshe anao dia ary rehefa afaka izany Moshe andefasako ny Israely, tsy fantatra izay avà ka tsy alefako ny Israely. Zay izy zay. Dia hoy izy rahalahy taminy, Andriamanitra ny Hebreo efa nihaona taminay, kotra rantitra ianao, aoka andeha lalaka telony anefitra izay hamono zahatra atao fanatitra ho any avà Andriamanitra fandao izy hamelany amin'ny ety mandingana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakany Egypta taminy, nahoana ianareo ry Moshe sy Arona no mametraka ny olona amin'ny asany, manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehana nareo any amin'ny fanomponareo mafy. Zay amin'ny toy ny hoe io rehefa maro ankehitriny ny olona eto amin'ity tany ity, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompoana mafy, amin'ny fanompoana mafy. Zany hoe tsy nanaiky mihitsy zany Moshe. Dia io amin'izay efa raikitra amin'izay le ady tao dia nisy amin'izay ny fifandohana fampisehoana hery fampisehoana fahefana, tena ny fandohana amin'izay mihitsy zany ny hery tao amin'ny Moshe, ny fandohana tamin'ny hery tao amin'ny Farao, fa tsy nararaka ny tao amin'ny Moshe novinoviny satria kio ary ny Andriamanitra nanary an'izao tontolo izao namorona ny tany sy ny lanitra ary ny lanitra ny ambony any, ataonao ahoana ny ady amin'io? Ary zany zao Andriamanitra maniraka ny Elia zao, io Iavà io ihany, io ilay niresaka tamin'ny Abrahama io niresaka tamin'ny Moshe io no maniraka ny Elia, mahatonga ny olona afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, lasa parfait zay miaraka amin'ny Elia. Satria io Andriamanitra Abrahama io miaraka aminazy io ilay tsy tia fahotana, io ilay mitazona teny io, ary tena mitazona teny io ka rehefa mpanota ianao aza manantena maka an'izany ny Elia, maiza miverintsika aza. Zay ny teny kasika ny amin'ny rehefa jerevantsika amin'izany le hoe tanteraka ve teny io sa tsy tanteraka.